Miarabantsika rehetra manaraka ny pejy. Ory sisy saina dia ho tonga ny fotoana anatanterahina ny fividianana. Hatreto amintsika miteny sy miaino an'ity zavatra ataoko ity dia tsy mbola misy izay ataontsika hoe fepetra manahemotra ny fividianana izay. Tsy mihemotra zany fividianana fa miroso amin'izao ora vitsivitsy mialohan'ny fotoana andatsam-bato izao. Nanaraka ny live n'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tenako, nanaraka ihany koa ny live ny tsy teny Randrianasolon'ny Niaiko tamin'ny Real TV, fa tsy haiko aloha izay fahamarinan'ilay resaka nivoizintsika foana hatramin'izay. Izaho koa nisy nivoy an'ilay izy hoe sao dia mba plan B itsy teny Randrianasolon'ny Niaiko, fa tsy fantatro aloha hoe satria ny mpanao politika nge mahay sasanjavatra dia tsy haiko, fa za zany tsy manana proof zaho tenenako hoe plan B tokoa itsy teny dia ataotsika fa tsy plan B itsy teny, dia raha ireo candidat anankitelo ireo nijerena dia itsy teny ihany no hitako maharesy lahatra raha ny projet sy vinanasa no jerena. Nampanantena Andriamatoa tsy teny Randrianasolon'ny Niaiko fa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia omeny 3 volana ireo tompon'andraikitra ara-panjakana, ireo olona rehetrarehetra izay nangodikodim-bola-panjakana nangalatra teo amin'ny fitondrana hamerenany izay zavatra nalainy izay. Zavatra tsara zay. Ohatra ka mahavita manao an'izay tokoa itsy teny dia zao hoe tsy plan B marina itsy teny, satria nahavita nandeha nagnomotra ireto olona fositra ny fampandrosoana Madagasikara reto, mpihinam-bola bahoaka. Zavatra tsara zay anankiray zay raha toa ka tanteraka araka ny teniny ny zavatra nampanantenainy io. Dia zao ihany koa rehefa jerena ny projet aho dia ny antsy teny no hitako maharesy lahatra kokoa, lay décentralisation. Igny anie fotsiny mba ilay décentralisation mba tsy ho diso fandraisana ny olona sasany hoe any amin'ny faritra ihany no asiana fampandrosoana fa ho adino Antananarivo. Tsy izay ilay izy, fa hoe raha ohatra vokatra any amin'ny sarotra amin'ny faritra dia any no asiana orinasa ohatra anodinina ny vokatra iny fa tsy ho entina Antananarivo aloha hoe any vao ahodina ilay izy. Zany hoe afaka mamokatra daholo zany ny faritany anankienina. Izay ngamba ny raha azoko tsara ilay resaka décentralisation, zany hoe manana fahefana ny faritra anankianinareo amin'ny fampandrosoana Madagasikara, amin'ny fampandehanana ny asa fampandrosoana ao amin'ny tany misy azy ny olona tsirairay. Zay raha ny fahazoko an'ilay resaka décentralisation. Ka ora vitsivitsy mialohan'izao fifidianana zao dia mahita ny tenako hoe Andriamatoa tsy teny Randrianasolon'ny Niaiko alohano vahaolana hatreto raha tsy maintsy hifidy, raha toa ka tsisy fika itsony fa tsy maintsy hoe andeha io fividianana io. Ka tsara ngamba raha ataontsika hoe mivondrona vaoaka malagasy andeha hifidy any tsy teny Randrianasolon'ny Niaiko, satria izy irery aloha zany hatreto no afaka haka ny Andry Rajoelina, no afaka andresany Andry Rajoelina, satria Randriamatoa Sainson Daniela tsy afaka andresany Andry Rajoelina zany izy, tsy afaka. Fa tsy teny ihany aloha zany hatreto no manana potentiel, ary izy ihany koa manana fahasahinana tamin'ny débat nge Andriamatoa Daniela nge nangingina teo tsy samy miteny araka ny tokony ho izy, zany hoe tsy dia nanana ilay charisme na tsy aloha tsy tsara ivelany aho, tsy tsara ivelany fa raha ny endrika ivelany teo dia mampanahy ihany hoe raha izy no filoham-pirenena, satria tsy tena say ny tenany, fa tsy teny dia say. Ary raha ny firesany dia olona hentitra izy, olona vonona andray fanapahan-kevitra hentitra, ary Madagasikara dia ilana olona toy izany, olona mpanjaka ny tena marina ny fahamarinana. Raha projet tsy teny ange jerentsika hoe
fanomezana lanja ny resaka fiarina, fandraharahana, ny rano, ary manana projet ihany koa izy hanafoanana ny délestage. Ilay projet na hanafoanana ny délestage hoe resaka io aritany io charbon de terre, zany projetn'olona fa tsy handeha hizara kit solaire amin'ny tokantrano tsirairay. Tsy fantatra aloha hoe hazo kit solaire ve nivoaka n'Antananarivo amin'ny herinandro miditra io, fa miany tsika ho hazo kit solaire ve zareo, fa resy lahatra ary zareo resy lahatra tanteraka hoe Andriamatoa tsy teny irerianino vahaolana hatreto raha toka tsy maintsy miroso makany amin'ny fividianana. Ora vitsivitsy tsy misy fanemorana zay fividianana zay, tsisy aloha, tsisy vaovao mahakasika an'izay hatreto, fa de miantsika hoe anao ahoana, inona ny mety ho ty raharaha ty, fa miandry aloha itsika anao ahoana ny hetsiky ny collectif de candidat. Ny raliana aloha de mba ahomby ny tolona ataondreo collectif de candidat ireo raha toka zay famerenana ny fahamarinana Madagasikara tany tandalana, ary ataotsika hoe fividianana madio mangarahara ekeny rehetra izay no tanjon'ireo collectif de candidat ireo. Andriamatoa tsy teny manana projet ihany koa izy hoe tsy hanao valifaty politika. Tena tiako projet-ny tsy teny io satria io de anisan'ny sakana tsy ahafahantsika miroso am'izay fandrosoana izay io resaka valifaty politika io. Zany hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zao de ny olona rehetrarehetra tsy mitovy tanjona amiko, fijery amiko, de gadraiko, poteko ny fananany, ny fiarena ataony, bloqueko daholy, de zaho ny manjaka. Ianao nge mibloqué olona, orinasan'olona, fiaren'olona, tsy le olona iny ihany ange no bloqué no hoe mantiantoko e, fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay tokony hisitrankasa tamin'ny orinasan'ny olona ity zay nge tokony ho fantatrareo raha sy manareo ny tiko malagasy maromaro nge nisitraka ny tiko na tamin'ny alalan'ny asa izany, na tamin'ny alalan'ny vokatra izay mora sady tsara. Zany tsy fantatrareo mpanao politika sasasasany, fa de manao valifaty politika, ary izay nisany problème tsapadroso Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao, satria valifaty politika foana no ataon'ny akamaroan'ny olona, valifaty politika. Ka de tsy mandroso tsika satria mba misy zavatra tsara ataotsika hoe hoentin'ny olona, le olona mpanao politika teo aloha, de rehefa miala teo izy olo-kafa tonga eo de potena ny anakiraha iny, de zay foana lasa cercle vicieux le izy, de tsy afaka androso, tsy afaka androso tsika. Zay tsy mampitovy ny toe-tsainy malagasy ny firenena hafa. Marina tsy teny hoe rehefa mahavita taxe ara-dalàna zavatra rehetrarehetra aleo mandeha ilay orinasa fa tsy andeha ravana. Misy olona malagasy mpiray tanindrazana amitsika nge misitraka sy mahazo tombontsoa amin'ilay orinasa inona moa ny tombontsoa azonao amin'ny fanapotehana an'ilay orinasan'ny olona? Lay valifaty politika tsy izy valifaty politika. Marina kosa ny tenin'Andriamatoa tsy teny hoe tsy afaka androso tsika raha toka valifaty politika foana no iainantsika isan'andro, tsy afaka androso tsika. Zay ngamba no tiako fampizarana amitsika, fa somary lavalava lay vidéo mihitsy za, fa mitondra zavatra ho atsika lay tiako fampizarana, mety mahitondra fiovanana atsika any ka raha tsy maintsy roso amin'ny fividianana de hoy zao hoe andeha hifidy Andriamatoa tsy teny Randriana Solomiainko itsika, enjana ny raharaha fa tao ahoana moa raha soa atsika rehetra.